Androany dia ampahafantatranao hoe inona zany personal branding en vidéo na ny video branding ary fa maninona no mila manao an'io ianao. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina ny anarako. Je vous aide à communiquer efficacement sur internet en vidéo. Ny video branding dia fomba iray ampitana ny marque personnel anao ho hita taratra any amin'ny vidéo ataonao. Asehonao io amin'ny alalan'ny dynamisme anao, ny personnalité anao, ny fihetsika ao, ny débit tenenanao. Fa indrindra koa amin'ny alalan'ny séquence unique na ny templates unique ampiasainao rehefa manao vidéo. Ny anazy zao ny templates unique ampiasaiko noforoniko dia rehefa sur Facebook dia manao an'ilay format carré dia fond bleu dia misy ny titre sy ny sous-titre ary ilay time watch kely iny. Zay rehetrarehetra zay no mahatonga ny olona tonga dia mahafantatra hoe vidéo anao ilay izy. Mila manao ny video branding io ianao satria lasa créé ho azy ny constance anao isaky ny manao vidéo. Amin'izay ny olona raha mahita ny vidéo anao ankiray ka mijery vidéo hafa dia tsy dia stabiliser izy hoe ato ohatry ny ambiance hafa mihitsy dia ato izy ohatry ny hafa mihitsy indray vao manitondrany azy. Visuellement aloha izy efa tsy dia tena hoe tsara satria misy incohérence fa inconsciemment koa ianao efa mametraka tsikelikely any an-tsain'ilay olona hoe désorganisé ty olona ray ty bah c'est pas une personne à suivre. Par contre rehefa constant ianao dia mora amin'ny olona no mijery anao sy mahatadidy anao satria presque mitovitovy daholo na ny structure na ny forme en général. Sady micréer inconsciemment ianao an'ilay attachement amin'ny vidéo anao sy ny marque anao. Bon après les vidéos koa tena moyen fotsiny fa ny tena important dia ny contenu zarainao. Dia raha tianao ny contenu ohatr'izao dia asivy réaction dia mametra feedback en commentaire fa tena ilaiko ny retour avy aminao. Dia suite logique an'izay satria efa misy attachement ny olona envers marque personnel anao sy ny vidéo ataonao dia mora kokoa aminao ny manao ny conversion na ny vente. Satria amin'izay fotoana izay tsy ny produit anao tsony fotsiny no tafiditra anatin'ilay critères de choix fa ny valeur sy ny personnalité hoentinao mihitsy. Hany ka na maro aza ny olona manana tolotra mitovitovy amin'ny anao dia ianao no ho safidiany. Raha nanampy anao ty vidéo ty dia zarao amin'ny manodidina anao dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika mihaona. Fa mandrava tonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.